Nanomboka izao fotoana izao sika ny salamo fahazato anjin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy farany mitsanganary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy ny nanao antsika, ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany. Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Hivavaka isika. Tompo indreto izahay tafahombona indray eto an-tranonao, ondry fiandrinao, ary rehefa norohanao avy am-pianana izahay dia navorinao eto am-balanao. Misaotra fa fitiavanao izany, ary raha eto izahay dia mifanatrika amin'ny voninahitrao sy ny fahamasinanao, miariary ny tsy fahatanterahanay. Mangataka aminao izahay amelanay, tsy anisany fahadisoanay, hamafa ny elokay tsiraray avy. Maniry indrindra ho tovinao aminay indray, ny teninao manambara fa voavela ny elokay. Ary antenainay Tompo fa eto ny fanainao masina, hitarika ny fiangonanao, naiza naiza koa misy olona mivory amin'ny anaranao, aoka ho ao afovoany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kolosianina toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Kolosianina toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Hanaraka ny vakin'ny teny amin'ny anaran'ny Tompo isika ry havana. Paoly, Apostolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra, ary Timoty rahalahy, mamangy ny olona masina any Kolosia, dia ny rahalahy matoky ao amin'i Kristy, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo, rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizina eny an-danitra ho anareo, dia ilay efa harenareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinan'ny filazantsara, izay efa mby eo aminareo, tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa, hatramin'ny andro nandraisanareo ny sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa harenareo tamin'ny Hafatra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Amen. Ray masonao, manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny Tompo anery havana aniraka ny fanainy ahatonga antsika hiavao hatrany amin'ny alalan'ny teny sy ny hafatra ampitondrainy. Kolosiana toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Hafatra efatra milaza indrindra ny fihavaozana no alaitsika avy amin'izao anjara Mofonaina izao. Ny voalohany dia milaza ny hoe Kristy no loharanon'ny fihavaozana. Kristy no loharanon'ny fihavaozana. Ny faharoa manambara hoe ny filazantsara no hery manavao. Ny filazantsara no hery manavao. Ary ny fahatelo, ny fananana finoana sy fitiavana ary fanantenana, famantarana ny fihavaozana. Ny fahaefatra, Epafra, vavolombelon'ny fihavaozana. Eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa no iompanatsika amin'ilay lohahevitra hoe Kristy loharanon'ny fihavaozana. Rehefa mamaky ny andininy voalohany sy faharoa izay teny fiarabana, atolotra ho an'ny mandray ny taratasy isika, dia mahita ny herin'i Kristy manavao olona. I Paoly, ilay nanenjika ny Kristianina,
say milazany tenany ho Paoly Apostolin'i Kristy. Ny Kristianina tao Kolosia, izay jentilisa sy mpanompo sampy mpanaraka ny fivavahana grika, paganisma, dia nanjary mpino an'i Jesosy Kristy, tononona hoe olona masina any Kolosia. Izany ry havana no ilazana hoe ny fanononana ny anaran'i Kristy manoloana na aoriany ny anarantsika, eny miraikitra ny anarantsika toy ny hoe Kristianina. Ny fanononana ny anaran'i Kristy dia mitondra fihavaozana. Loharanon'ny fihavaozana i Kristy. Mety maro ny olona no mitady an'izany fihavaozana izany, fa diso ny eritreriny, tsy marina izay everiny mba hitondra fihavaozana amin'ny fiainany. Mety hoe ny fipetrahana amin'ny toerana vaovao, tanàna vaovao, trano vaovao, ny fandianana amin'ny lalana vaovao tsy mikitontona intsony, dia izany ny fihavaozana. Ny fihavaozana eo amin'ny fiainana andavanandro, mba tsy tapaka intsony ny jiro, zavatra vaovao mantsy izany, mba tsy tapaka ny jiro, mba misy ny rano. Tsy any ny loharan'ny fihavaozana ry havana. Loharan'ny fihavaozana dia Kristy. Ny olona koa dia mieritreritra na dia Kristianina aza fa ny lalana taloha ihany ny mbola andianana, fa nao hatr'izay ihany ny mbola atao. Fa tsy izany ny Kristianina. Rehefa nandray fihavaozana marina taon'i Kristy, dia tena mihavao. Samy teny tahaka ny Paoly Apostolin'i Kristy, azo tononona ho fiangonana masina tahaka ny tao Kolosia. Avereno indray mba hiverina amin'ny Kristy, hiorina ao amin'ny Kristy ny fiainanao, dia hihavao ianao. Ny faharoa voalaza teo, ny filazantsara no hery manavao. Eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny fahaenina no azontsika raisina iompanan' zanak'hevitra anankiray izany. Ny filazantsara no hery manavao. Izao ny vaky ny Soratra Masina amin'ny anaran'ny Tompo averina indray. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izahay amin'ny fangatahana mandrakariva ho anareo. Rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, no ny fanantenana izay tehirizina ny an-danitra ho anareo, dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarina ny filazantsara, izay efa mby eo aminareo, tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa, hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalанareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Ny filazantsara no hery manavao. Ny andininy fahadimy indrindra, ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarina ny filazantsara. Io no nitondra fanavaozana ho an'ny olona tao Kolosia, na afanana no azy hoe olona masina. Ny filazantsara izay notoriana taminy no nitondra fanavaozana. Tsy vaovao mahafaly ihany ny filazantsara, fa hafatra mitondra fihavaozana ho an'izay nandre sy nandray azy. Tsy vaovao mahafaly ihany ny filazantsara, fa hafatra mitondra fihavaozana, miteraka fifaliana eo amin'izay nandre ny filazantsara sy nandray ny filazantsara. Io filazantsara toriana amintsika isan'andro mandrakariva io, dia tsy maintsy hitondra fihavaozana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Hoy indrindra ny teny fanentanana ao anatin'ny tampiasana madiva ifarana, manao hoe votosy filazantsara inosy Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Mba ho faly isika mahita fiovana eo amin'ny fiaraha-monina hijoroany ny fiangonana raha mitory ny filazantsara izy. Mba ho faly isika mahita fiovana eo amin'ny fianakaviantsika na eo amin'ny ankohonantsika rehefa nandre sy nandray ny filazantsara nambarantsika tamin'izy. Ny filazantsara
no hery manavao. Fa ny fananana finoana, ny fitiavana ary ny fanantenana dia famantarana lehibe ny amin'izany fihavaozana eo amintsika mpino izany. Hoy ny andininy 4 sy ny 5. Rehefa renay ny finoanareo an Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra noho ny fanantenana izay tehirizina ny an-danitra ho anareo. Rehefa notoriana ny filazantsara dia ny finoana sy ny fitiavana ary ny fananana fanantenana ato amin'reto Kristianina tao Kolosia. Ambaran'ny Korintianina 1:7-7 fa ireo no fahasoavana mitoetra omen'Andriamanitra ny mpino, ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Tena famantarana ny fihavaozan'ny mpino, ny fananana ny finoana, ny fitiavana ary ny fanantenana. Atao anatin'ny rindrefatry ny fiangonana sika ry havana tena ondry kely, fa rehefa nivelan'ny fiangonana sika dia lasa iny karazana osy very ilay finoana natanjaka be tato am-piangonana, very ilay fanantenana rehefa tsy enay ny zavatra makivy anivelan'ny fiangonana, very ilay fitiavana manjary olona mora mirintona, mora mankahala, mora manilika tahaka ny zanak'izao tontolo izao isika. Ny famantarana fa olona efa nandray fiovana tao amin'i Kristy ary miavao noho ny filazantsara isika, dia isika manana finoana matanja enti-miatrika an'izao tontolo izao sy ny fiainana andavanandro, manana fitiavana be dia be azo zaraina amin'ny mpiarabelona ary tsy mba voagejany fahakiviana fa olon'ny fanantenana mandrakariva. Ny 4 ry havana, Epafra vavolombelon'ny fihavaozana. Epafra vavolombelon'ny fihavaozana. Araka ny asan'ny Apôstoly ary mbola hitantsika ato am-poko ny Kolosianina, dia Epafra no nanokatra na namakilay ny fitoriana ny filazantsara tao Kolosia, tsy Paoly Apôstoly akory. Epafra vavolombelon'ny fihavaozana. Izy dia jentilisa nandray ny filazantsara ary tonga mpanompo sy namana mahatoky hoy ny andininy 9. Epafra, jentilisa, tonga mpanompo sy namana mahatoky. Misy mpino tena mahafaly satria manao dingan-dava eo amin'ny fihavaozana noho ny fiverenany tao amin'i Kristy, noho ny fivelomany amin'ny filazantsara, noho ny famantarana ananany dia ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Tena manao dingan-dava amin'ny fihavaozana. Misy mpino dia manao dian-tsokatra, mandeha miadana eo ny fihavaozany. Fa misy mpino tafahitsoka ao anatin'ny onaonan'ny fahotana dia tsy hita mihitsy izay mety fihavaozana teo amin'ny fiainana, na dia efa tonona hoe Kristianina azy izy. Ry havana malala ny irina dia mba ho tsapany mpiara-monina aminao, tahaka izay nahatsapan'ny Paoly Apôstoly ny fiaraha-monina tamin'ny Epafra, fa tena vavolombelon'ny fihavaozana izy. Mba ho tsapany mpiara-belona aminao, fa vavolombelon'ny fihavaozana ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, namana mahatoky ianao. Tena mila izany ny fiaraha-monina misy atsika ankehitriny. Ireo ary ny hafatra efatra entin'izao anjara mofonaina atsika androany izao. Voalohany, azadonoina fa Kristy no loharanon'ny fihavaozana, ary eny ampandehanana eny ny filazantsara izay toriana sy ampianarina atsika no hery manavao atsika. Mamantatra ny fihavaozana eo amintsika ny manodidina, mahita ny finoana sy ny fanantenana ny fitiavana matanjaka ivelomantsika isanandro. Ary aoka mba hoe papiraha vaovao eny anivon'ny fiaraha-monina ianao, ahatarafana ny mahavavolombelon'ny fihavaozana anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
Ivavaka isika. Tompo, misaotra fa nomenao hevitra efatra entimiany izahay. Betsaka ny te hiavao, mitady fihavaozana eo amin'ny fiainany andavanandro, fa amafisinao indray ny fampianarany Baiboly fa Kristy no loharanon'ny fihavaozana. Tsy misy fihavaozana ara-panahy, ara-piarahamonina, ara-politika azo tenenina eto amin'ity zao tontolo zao ity raha tsy makao amin'ilay loharanon'mpiainana dia Kristy. Omeo anay ny fanahy masina, ahafahanay miverina aminao Kristy, miorina ao aminao Kristy, mba hita fihavaozana izahay. Misaotra koa fa manafatra anay ianao, fa ny fivelomana amin'ny filazantsara, ny fiainana ny filazantsara izay toriana sy ampianarina anay no manavao anay isan'andro mandrakariva. Ilay teninao tsy miovane, hanova isan'andro ny fiainanay, ahatonga anay hitondra fifaliana ho an'ny manodidina anay. Ary izao dia mangataka aminao izahay mba ataonao miariary kokoa eo amin'ny fiainanay, ny famantarana ny fihavaozana dia ny fanananay finoana sy fanantenana ary fitiavana. Eny Tompo, ajoro Epafra vaovao nivon'ny fiarahamonina izahay, ka anjaro mpanompo, namana mahatoky amin'ny manodidina anay, tahaka ny Epafra teo anatrian'ny Paoly sy ny Kolosianina. Dia maniry izahay mbola hombanao indray ny tontolo andronay amin'ny fahazavan'ny fanahinao masina, ka tsy raparapa ao anatin'ny aizina eto amin'izao tontolo izao, fa ny teninao, fa ny ilony tongotra sy fanazavana ny lalanay, no hialohanay amin'ny zavatra rehetra, ahery izahay, andresy izahay, hitraky izahay, tsy raviravitanana izahay amin'ny asa, amin'ny fianarana, amin'ny fikarakarana tokantrano sy ny fikarakarana samihafa. Tononona eo aminao ny firenenay, apetraka ho ampelatananao ireo manamanjo, ireo marary, ireo voafonjy, ireo zanaky ny fiangonana eto an-tanindrazana ny amin'ny faritany ampitan-dranomasina. Ary na iza Tompo miantoraka aminao amin'izao maraina izao, dia enoy ka vangio amin'ny fahazavanao ilay fiainana. Indro ny vavaka efezinay amin'ny anam-pianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ary ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny fanantenanany, amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina, mandihana amin'ny fitiavana tahaka ny tiavan'i Kristy anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.